Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Any Azia any dia misy ilay nosy atao hoe Formosa. Ao no toerana izay nifaharan'ny Tang Kaitek rehefa resy antosika tamin'ny adatrano izay nifanaovany samy sinoa izy tamin'izany. Fa iny elabe dia mpanompo sampy ny olona tao. Nanana fomba mahatsiravina izy ireo satria fanaon'ny mponina tao ny fanatitra olona ho an'ny sampy isan-taona. Nisy gouvernoura tsara fanahy nefa nanapaka tamin'io tany io atao hoe Gona. Dia nofoanan'ity gouvernoura ity izany fomba mahatsiravina izany ka niada-pinaritra ny vahoaka rehetra. Taty aoriana nefa dia loza fa niantona ny andro. Izany hoe tsy nilatsaka ny ranonorana, maina ny tany, maty avokoa ny volotany an-tsaha. Ho tonga ny mosary noho izany. Dia noheverin'ny mponina tao fa noho ny nampijanonana ny fanatitra olona dia tezitra ny sampy ka izany no mahatonga izao tsy fisian'ny ranonorana izao. Niangavy tamin'ny Gona ny mponina tao an-tanàna mba ahazo alalana hamono olona anankiray atao fanatitra. Nefa nandà mafy inga gouvernoura tsy izany fa i Gona. Rehefa niverimberina nangataka tamin'ny gouvernoura ireo mponina nefa tsy nahazo valiny mahafatra-po dia tapa-kevitra ireto mponina fa hikomy amin'ny Gona ary dia hamono azy. Raha nahita izany tetsy-dratsy izany Gona gouvernoura dia niantso ny vahoaka izy fa ho tanterahana ny fanireny. Mandehana ianareo hoy Gona makany amin'ny toerana fanaovana fanatitra rahampitso vao maraina fa misy olona alefako vonoanareo any. Dia faly ny vahoaka rehetra. Noho ny ampitso dia vory teo amin'ny toerana fanaterana fanatitra ny vahoaka. Indro nisy olona tamina nantona. Ny saron-doka tsy hita ny endriny. Raha vao tonga io olona io dia notrobarany mpisorona ny antso maranitra ka lavo ny oson-dra maty teo amin'ny tany. Nesorin'izy ireo ny satro-dohan'ilay olona ka akory ny agagana sy ny ataira ny vahoaka. Tsy iza io olona io fa Gona gouvernoura. Eny nanolo tena ho faty tokoa gouvernoura mba hisolovoina ny hafa. Naleo ny tena no faty toy izay olo-kafa. Nanomboka hatramin'izay dia foana tsy nisy tao Formosa intsony ny fanaovana fanatitra olona satria tena nanjary naharikoriko ny vahoaka ny nahita sy nieritreritra izany satria izy ireo ihany namonina hafaty ilay gouvernoura tsara fanahy sy mahamihoditra indrindra teo amin'izy ireo. Moa tsy mihoatra lavitra noho izany ve Jesosy? Jesosy ilay nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana mba hamonjy ny olombelona rehetra. Eny, izy tokoa no nilaza tamintsika ao amin'ny Jaona 10:1-11 ary nanatanteraka izao teny izao hoe izao ny mpiandry tsara hoy izy. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny olona. Tarika Harlanto. Fifali
AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 fantarony marina fantarony marina fandalinana soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mitoy ihany ny fiarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra mitohitoy miaraka amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana miaraka aminao indray amin'ny tianio ity ny mpiara-mianatra aminao Elion Ndriamitanso miaraka ivavaka isika raha inay izay ny an-danitra misaotra anao izay satria omenao tombonandro sy tombontsoa indray ho afaka manohy izao fiara-mianatra izao mamela ny eloka rehetra ary meteza ianao hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. anio dia ny marina mikasika ilay faminaniana mahagaga indrindra no resantsika eto. Inona izany faminaniana mahagaga indrindra izany? Tantara anankiray no isontonana ny saintsika eto am-panomboana. Nanaraka fiofanana amin'ny filatsahana amin'ny elonaina tao amin'ny abakabaky Arizona, fanjakana anankiray any Etats-Unis, reto tanora vitsivitsy no tarihany Debbie Williams. Rehefa nisokafana ny varavaran'ny fiaramanidina dia nanomboka nitsambikina tsirairay izy ireo. Segondra vitsy monja taorian'ny fitsambikinany anefa raha iny sambotra ny tanany namany iny Debbie no tsy nahafeny fidinany ka nifandona mafy tamin'ny iray amin'ireo namany. Torana avy hatrany Debbie no ny amafy ny fifandonana ka tsy nasokatra ny elonaina sady nirimorimidina namakivaky ny abakabaka. Rehefa nahitan'izany ilay mpanofana antsoina hoe Gregory Robertson dia nikaroka hevitra avy hatrany izy hamonjena ny Debbie. Nanao ny fomba rehetra izy mba hidina ny aingana dia aingana, hanatratra sy hanavitra ny Debbie izay efa latsaka ambany nefa tsy mahatsiaro saina sady tsy mbola nasokatra ny elonainy akory. Nirimorimo fidinan'ny Robertson nanavitra ny Debbie. Mahatratratra any amin'ny 200 kilometatra isan'ora izany. Ary voatery tsy mbola namelatra ny elonainy koa izy mba hahafahany manatratra ny Debbie. Tratrany ihany no ny farany Debbie
ary hitany fa tena mbola feno rano tarehiny. Dia nitazony teo akaiky ny aloha Deby. Rehefa nitoy ny rimorimo ny fidinan'izy ireo dia nisotony Robertson nitady n'ilay elonainy Deby ary nivelatra somatsara dia nanomboka niadana ny fidinany Deby nanatona ny tany. Dia mbola niezaka ny feno fidinany Deby hatrany Robertson. Ka raha tsy sahabo 50 metatra miala ny tany izy, tsy nahasokatra ny elonainy, fa voaterina mily ny elonainy Deby mba tonga ny Deby latsaka somatsara tsisy olana amin'ny tany. Na dia fakivy aza ny rehetra tamin'ny voalohany no firimorimo ny fidinany Deby ho amin'ny tany, dia avotra somatsara ihany na Deby na i Robertson izay namonjy azy. Tsy adininy Deby nandritry ny androm-piainany ny fanavotana nataon'i Robertson azy. Naneo fankasitrahanan'i Robertson mandrakariva izy no hifanavotana io. Ankehitriny dia toa mirimorimo ho amin'ny fiafarana mampivarahontsana ihany koa ny fiainantsika. Toa miazakazaka ho amin'ny fahampotehana mihitsy izany. Mandindona antsika isan'andro ny ady sy ny filazanady. Toa mitombo tsy azo sakanana ny fisian'ny horohorontany. Toa rava sy miapotika isan'andro ireo soatoavina ara-tsosialy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Miamitombo isan'andro ny tahan'ny fisaram-panambadiana. Tsy voafehitsony ny filana ranofo. Ny fanaovana izay ara-dalàna ny fifanambadiany samy lasa ny samy vavindray aza no ataon'ny fanjakana maro izay atonga izany ho lalam-panjakana. Ary dia ny olombelona ihany araka izany no mampitombo haingana ny loza amely azy. Satria aoka tsy ho adinitsika fa io fifanambadiany samy lana ny samy vavy io mihitsy anie no nisan'ireo antony lehibe nanam-poten'Andriamanitra Sodoma sy Gomora. Ary dia toa mirimorimo iantefety amintsika izany loza rehetra izany. Toa tsy ahasoroana ny fifandonana mety iseho amin'ny firenena samihafa. Efa miamanakaiky ny fitotonganana tanteraka isika, nefa mbola maro ny olona tsy manana elonaina. Tsy mahatsiaro hoe atraiza moa mety fiafaran'izao toe-javatra izao raha mitoy. Soa ihany fa manomana elonaina ho an'ny tsirairay Andriamanitra. Na dia fa miamanakaiky aza ny loza mety anjoho. Fantany fa mila fanampiana ity planeta Pikiomy ity. Ka na dia lavo sy mirefarefa fotsiny azy isika dia mikaroka fomba hipihana ny elonaina eo amin'ny fiainantsika izy. Voarakitra manokana ao amin'ny boky ny Apokalipsy izany elonaina hanavotana antsika izany. Ny boky ny Apokalipsy izay mirakitra ny afatr'Andriamanitra ho an'ny andro farany. Ilay Andriamanitra fitiavana izay maniry ny hamonjy ny olombelona tsirairay mialohan'ny fahatongavan'ny farany dia nanomana famonjena azy ho antoka. Nadritra ny andron'ny Noa dia naniraka mpitondra hafatra manokan'Andriamanitra hanomana ny rehetra hiatrika ny fandringanan'Andriamanitra ny tany amin'ny alalan'ny safodrano. Naniry mafy izy mba hamonjena ny olona rehetra tsy ho faty ny safodrano. No fitiavan'Andriamanitra loatra ny olombelona io dia 20 taona mihitsy nomeny mba hitorian'ny Noa mba tsy hahavery ny olona. 20 taona ny famondrapo izany, 20 taona ny antso-pitiavana, 20 taona ny fahasoavana. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia manome fotoana lava be, fotoam-pamondrapo lava be henon'ny olona izany, afatra alefany izany, hiverenan'ny olona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana marina milohan'ny fotoana tsy maintsy hamarana ny tanteraka, ny tantaran'ny fahotana sy ny vokany eto amin'ity tany ity. Isaky ny hanao zavatra manokana eo amin'ny tantarany tany Andriamanitra dia mandefa antso-pahasoavana sy antso fampitandremana mialoha mandrakariva ary ataony lava sy mazava izany. Rehefa tsy nyainy ny afatra sy ny fampitandremana alefa ny olona, voarotsak'Andriamanitra ny safodrano. Voanarotsaka ny afo nandevina ny Sodoma sy Gomora. Toy izany koa ny nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Josefa. Tsaroanao tsara angamba ny tantaran'i Josefa. Natsangany Josefa mba hanomana ny Egipta hiatrika ny mosary. Hafa-pitiavana no nalefa, eloha lalana tany Egipta mialohany nahatongavany loza. Ary io fomba fanao io no niverimberina teo amin'ny tantara ny vahoakan'Andriamanitra nandritra ny vanim-potoana ny fandimby. Mandefa afatra mialoha mandrakariva Andriamanitra isaky ny hanao zavatra.
teo amin'ny testamenta vaovao dia naniraka ny Jaona mpanao batisa izy mba hialolalana ny fahatongavany Mesia voalohany. Ho hafahafa arak'izany raha tsy mba handefa afatra miloha mihitsy Andriamanitra milohany iverenany indray eny amin'ny raholanitra. Tena manana afatra maika ho antsika tokoa Andriamanitra milohany fiverenany fanondrony. Tahak'izay efa nataony tamin'ny andron'ny Noa, tamin'ny Josefa, tamin'ny Jaona mpanao batisa, ny tany Ninive sy ny sisa, mbola ataony mandraka androany hanomanana antsika tsirairay amin'ny fiverenany fanondrony. Afatra manana ny maizy azy ho antsika manokana izany, tahaka ny asaribidi ny afatra nentin'ny Jaona mpanao batisa ihany, ny lohany fiavian'i Jesosy voalohany tetỳ ambony tany. Ao amin'ny ivon'ny Apokalipsy mihitsy no ahitantsika an'izany afatra izany. Andeha ho vakiana io afatra io, satria natao ho an'ny tsirairay amintsika izany afatra izany. Sokafo tsara ny sofinao andrian'izany afatra izany, mba tsy ho disaoriana loatra ianao vao hitady kanefa tsy handre intsony. Zao ny vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 4:14. Apokalipsy 4:14. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Ny afatr'Andriamanitra amin'ny andro farany dia aseho an-tsara ho toy ny afatra entin'ny anjely manidina eo fovoan'ny lanitra. Afatra maika izany satria ilay anjely dia tsy mitsingevangevana fotsiny araka ny ahitana azy eto, fa tena manidina angana mihitsy, mandeha angana mitondra n'ilay afatra. Tonga angana hatrany amin'ny faran'ny tany ilay afatra araka ny voalaza eto. Izany hoe tena afatra maniran-tany mihitsy izany izy ity, ary manandanja satria afatra fanomanana ny olona tsirairay ho vonina amin'ny fiavian'i Jesosy fanondrony. Antoko-pihira antsany avo. AWR feon'ny fanantenana. Sanam
tranga inona moa no anomanan'izany afatra izany ny taranak'olombelona? Inona ny zavatra iseho? Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:10 andiny 4:10 ka hatramin'ny 4:11. Apokalipsy 4:10 andiny 4:10 ka hatramin'ny 4:11. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjery iray koa nivoaka avy teo amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo amin'ny rahona hoe: ary soy ny fijinjanao, ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Inona no tandindo naseho an'ilay fijinjana eto? Izao no fanazavana hitantsika ao amin'ny Mateo 7:7. Mateo 7:7 ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Aseho ny bokin'ny Apokalipsy amin'ny tandindona ny fiavian' Jesosy fandrony eto, ary hoariny amin'ny mpijinja ijinja ny vokatra farany izany. Ny afatry ny anjely telo dia manomana ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra velona amin'ny andro farany ho amin'ny ho andro be voninahitra io dia ny fiavian'i Kristy fandrony izany. Andro vaovao no hitranga, iverina Jesosy, ho azavainy voninahitr'Andriamanitra ny lanitra. Ary ny tena vaovao mahafinaritra dia izao: ho tapitra hatreo ny ota sy ny vokany, anisan'izany ny fahafatesana izay mampiorikoditra ny olona rehetra. Kanefa milohan'izany dia mandefa afatra izy, ary afatra manandanja no alefany. Verenantsika ary ilay afatra ao amin'ny Apokalipsy 4:4. Apokalipsy 4:4. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, eo amin'ny 7, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofo eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ity filazantsara mandrakizay ity, izay ho toriana ambonin'ny tany amin'ny fokom-pirenena samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, dia mitondra feo mahery, manao antso amin'ny feo mahery mba atahoran'Andriamanitra ny olona. Amin'izao fotoan'izao nge tsy matahotra an'Andriamanitra tsony ny olona. Ny faharetan'Andriamanitra no ny famondrapony mba hitomana azy hibebaka, dia lazainy amin'ny faniratsirana fa tsy ho avy tsony izany Andriamanitra izany ka je tia nataony atao. Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra tsony ny olona, fa mitady voninahitra ho an'ny tenany. Kanefa tonga ny andro fitsarana, ilay hany manana fahefana tena hitsara no avy, dia antso no atao hiverenan'ny olona aminy. Antso mba hiankohofan'ny olona eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano irery any. Zay tsy nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loharano aho, dia aza inkofana, miverena amin'ny fiankohofana ilay namorona sy namonjy anao. Zany ilay filazantsara, zany ny filazantsara mandrakizay. Filazantsara no afatra maika ho antsika. Vaovao mahafaly no voarakitra ao anatin'izany. Vaovao mahafaly fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia azontsika atao ny voavela eroka, ny ho tonga olona azo vonjena indray, hiverina amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy fahafatesana intsony. Zany ny vaovao mahafaly. Amin'ny alalan'i Kristy dia angina avokoa ny feo miampanga, afaka daholo ny fanamelohana. Ny filazantsara dia ny fahafantarana ihany koa fa tsy afaka angejantsika intsony ny ota sy ny fahalementsika. Zany tena goavana indrindra ny filazantsara, afaka miaina kahalalana tanteraka isika, tsy misy fahotana ao amin'i Kristy. Izao no vakitsika amin'ny Korotiana 2:10-17. Korotiana 2:10-17. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ny filazantsara mandrakizay zany dia izao:
maty no ny fahotako sy ny fahotanao Kristy. Maty no ny fahotantsika Kristy. Io fahafatesan'i Kristy io no tena ivo ny filazantsara, ary ny hazo fijalian'i Kristy no iorena ny fanantenantsika. Ny finoantsika dia tsy miankina amin'izay ataontsika, fa izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Izao ny voalaza amin'Jaona 7:20. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Zany ilay filazantsara mandrakizay. Niaina tamin'ny fiainana tanteraka Kristy. Io fiainana madio tsy misy tsiny io no atolony ho ahy, io no atolony ho anao, io no atolony ho antsika mpanota. Raha manaiky an'izany isika, raha manaiky azy ho mpamonjy ny tenantsika manokana tsirairay isika, dia afaka hijoro manoloana ny seza fiandrianana isika, na dia tsy tanteraka aza, no ny fanolorana ho antsika ny fahatanterahany. Tsy vitany hoe maty no ny fahotantsika Kristy. Niaina tamin'ny fiainana tanteraka mba hafana manolotra izany ho antsika, mba hafana manafy izany fahamarinana izany antsika, mba hahatonga antsika ho maro ny anatrehany fitsarany lanitra. Fa nitsangana tamin'ny maty io Andriamantsika io. Nitsangana tamin'ny maty Kristy, tsy hoe maty ho antsika fotsiny izy, fa velona ho antsika ihany koa izy. Ary tsika entina eo aminy, amin'ny finoana ny faniriany fotsika rehetra. Amin'izao minitra sekonda izao, azonao entina eo aminy ireo enta-mavesatra rehetra eo amin'ny fiainanao ninninona karazany. Tsy hoe rehefa tsy tratry ny sainao, na tsy tratry ny sainy namanao, na tsy tratry ny olombelona tahaka anao ny vahaolana, dia ilay Andriamanitra tsy mahalala olana dia afaka manome anao ny vahaolana rehetra amin'ny fomba tsy tratry ny sainao, ao anatin'ny ray ny mpimasomonja. Ianao no andrasany mba hiantso azy sy angataka fanampiana aminy. Izay mangataka nomena, izay mandondona no voaina, izay mitady no ahita. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia tsaroantsika fa niakatra ho any amin'ny ray Kristy. Niakatra ho any an-danitra izy. Efa nodomandry avokoa ireo mpitarika ara-politika rehetra. Efa maty koa Nebukadnezara, efa maty Aleksandra lehibe, efa maty Kaisara, efa maty Napoleon, efa maty Hitler, Staline, efa maty ireo mpitondra fivavahana lazaina hoe mpaminany ambony izy teto ambony tany. Fa Jesosy velona niakatra ho any amiray izy sahabo 2 taona lasa izao, ary mitoetra eo amin'ny seza fiandrianany rainy. Fanta ny anaranao, tsapa ny fanirianao, heno ny vavakatoanao, ary ny faniriany lalina dia ny amonjy anao, handova ny fanjakana izay fa ny manino anao. Ao am-ponao lalinao dia misy fanontaniana mipetraka manao hoe: ahoana no ahitako fiadanana? Ahoana no hanesoranareo fahatsapako omeloka eo amin'ny fiainako? Ahoana no hialako amin'ireo fahazarany ratsy mamatotra te hiala fa tsy afaka? Ahoana no andreseko an'ireo fahotana izay fantatro tsara fa raha tsy resiko dia andresy ary anapotika mandrakizay? Ny filazantsara mandrakizay ny valiny. Jesosy Kristy ny vahaolana, mamela heloka izy, manova fiainana izy, ny heriny sy ny fahasoavany dia azonao raisina. Azonao raisina mipinoana. Tsy mila olona mpanelanelana ianao, tsy mila olombelona mpanelanelana ianao, olombelona mety maty. Zany filazantsara mandrakizay zany dia tsy maintsy atao manenika ny firenena rehetra mba hahafahan'ny olona mamaly ny antso-pitiavana izay alefan'Andriamanitra ray aminy. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Amira pira shenya nja undani
radio awr ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Fa misy lafiny anankiray ihany koa amin'ity filazantsara mandrakizay ho an'ny olona rehetra ity. Izay lafiny somary natao tsinitsinina ihany nandritra ny fotoana maritra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Iverina amin'ny laon'ny indray ireny fahamarinana natao tsinitsinina ireny. Misy afatra maika ho antsika ao anatin'ny filazantsara mandrakizay izay natao tsinitsinina ity. Antso mba anatanterahantsika ny reto zavatra manaraka ireto no voarakitra ao anatin'izany filazantsara mandrakizay izany. Voalohany dia ny fankatoavana. Fahamarinana lehibe ataon'ny olona ankehitriny atsirambina izany fankatoavana izany. Voizina loatra mantsy ny fahasoavana dia adiny kosa ny fankatoavana. Ny fahasoavana dia natao mba hahafahantsika mahazo famelan-keloka rehefa mibebaka isika, mba hiverenantsika amin'ny fankatoavana, ananana hery ankatoavana, fa tsisy dikany ny fahasoavana raha tsy mitondratra any amin'ny fankatoavana, satria izany no mitarika ho any amin'ny famonjena. Ao amin'ny Apokalipsy 4:7 dia izao. Zao no antso. Apokalipsy 4:7. Matahoran'Andriamanitra, omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fizarana, ary miankofy eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Inona moa izany midika an'ilay hoe matahotra an'Andriamanitra eto? Ny hoe matahotra an'Andriamanitra dia midika ho fanajana sy fanomezakasina azy. Dia izao mivolaza ao Pitoriteny 2:17. Pitoriteny 2:17. Rehefa reza andretr'izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ny didiny no tandremo, mitaky fankatoavana, fahasoavana. Izao koa mivolaza ao ny Oabolana 7:1. Oabolana 7:1. Anaka, aza manadino lalako fa aoka ny foninao hitandrina ny didiko. Ao anatin'ny fotoana izay mampitotongana ny fitsipitondran-teny eo amin'izao tontolo izao, dia miantso ny olona hiverina amin'ny fankatoavana Andriamanitra, miantso ny olona izy hiverina amin'ny fitandremana ny didiny. No vonjena isika tsy mba ho afaka milomano amin'ny fahotana izay nanafana antsika, fa ny ho afaka tanteraka amin'ny fahotana izay namatotra antsika, hiaina ao anatin'ny fahasoavana, izany hoe miaina amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Ianao izay milaza fa eo ambany fahasoavana fa tsy eo ambany lalàna intsony, ary manao dika vilana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, ary miteny fa efa foanana ny lalàna, tsy ilaina intsony no mitandrina an'izany, dia mazava ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto. Indro ny faretan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan' Jesosy. Zavatra anankiroa tsy misaraka ny finoanan' Jesosy
sy ny didin'Andriamanitra. Raha milaza ho mino azy ianao dia tandremo ny didiny. Izao koa volaza eo amin'ny 7 amin'ny Apokalipsy 4:20. Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Omeo voninahitra izy. Ny ady voninahitra no nisan'ny mitondra olana hatrany an-danitra mandraka ankehitriny. Ny ady voninahitra hatrany am-piangonana dia ahitantsika ady voninahitra. Eto dia misy antso hanome voninahitra an'Andriamanitra. Atahoana moa ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ny hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia ny manao izay ankasitrahany eo amin'ny fomba fiainanao. Ny fomba fitondrantsika ny vatantsika, ny fikarakarahitsika azy, izany no hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa misy fahombiazana azonao, satria Andriamanitra irery ihany no mitondra n'izany fahombiazana izany teo amin'ny fiainanao, dia omeo azy ny voninahitra. Aza miady voninahitra. Izay manome voninahitra ao Jehova no omeko voninahitra. Ny olona anankiray izay manome voninahitra an'Andriamanitra dia hita eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fomba fiainana izany. Mahakasika ny fomba fihinany sy ny fomba fisotrony sy ny fomba fanaony izany. Izao mivoalaza amin'ny Korinthiana 2:10. Korinthiana 2:10. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Tsy ho voninahitra ao, zinona moa zasy ianao, fa ho voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny Romana 12:1 dia izao no antso. Romana 12:1. Koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Tsy tompony tenantsika isika, fa n'Andriamanitra ny tenantsika. Na dia nomena safidy azy itsika hanao izay tiantsika hatao amin'ny Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra, dia nomeny safidy isika. Dia tsy tompony tenantsika isika, satria noforonina isika. Noforonin'Andriamanitra isika, azy zany isika. Rehefa nanota isika, dia novonjeny indray, azo fanondrony koa zany isika. Ka tsy tompony tenantsika isika, dia tokony hankalaza n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenantsika. Tsy toerana fanarana-po amin'izay rehetra tiana tao akory ny vatantsika. Tempolon'Andriamanitra izany. Azonao an-tsaina ve zany hoe tempolon'Andriamanitra ny tenanao? Ka rehefa nomena safidy ianao hanao izay tsara na ny tsy mety, dia hanara-po amin'ny fanapotehina izany tempolon'Andriamanitra izany va? Izay manapotika ny tempolon'Andriamanitra dia ho potehin'Andriamanitra. Reo rehetra izay mahatsapa fanovonjena mamaim-poana tamin'ny alalan'ny fahasoavana, dia hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fomba fiainany, fomba fisainany, ny fomba fiteniny sy ny sisa. Ary amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahany miaina amin'izany. Ny herin'Andriamanitra no manampy azy hiaina amin'izany. Firenantsika ihany ny Apokalipsy 4:7. Inona ny toy ny teny? Mianko ofo eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano. Le Andriamanitra mpamorona izany no miankofana. Amin'izao fotoana ivoizana ny fampianarana mikasika ny fivoarana miandalana izao, na dia efa lany andro azy izany, magaga mbola voizina ihany. Ny afatra ho antsika kosa dia ny fiverenana amin'ny fiankohofana amin'ilay mpahary. Manomboka amin'ny atoma kely indrindra ka hatramin'ny galaksia lehibe indrindra. Natiora rehetra dia miantso antsika mba hiankohaka eo amin'ilay ray-pahary tia sy miatra antsika. Dia izao mivakitsika eo amin'ny Apokalipsy 4:1. Apokalipsy 4:1. Ianao tomponay sy Andriamanitray no miendrika andray ny voninahitra, ny anja, ny hery, fa ianao no naharany zavatra rehetra, ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Rariny raha ho azy daholo zany. Ivo ny fifanandrinana miady lehibe farany ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy ry havana ny resaka fiankohofana. Zany no mahatonga ny Satana mivoy ny resaka spiritisma ao ambadika izany no ahafahan'ny olona miankohaka aminy raha azony atao. Melohany fitsarana farany dia manao antso amintsika Andriamanitra mba ekohaka amin'ny mpahary, fa tsy ekohaka amin'ny bibidia, na ekohaka amin'ny sariny, na ekohaka amin'ny Andriamanitry ny bibidia sy ny Andriamanitry ny sariny, dia Satana izany. Miatso antsika Andriamanitra mba ekohaka amin'ny rery, andraisantsika ny tombo-kasehiny, handà kosa ny tombo-kasehin'ny Satana dia ny mariky ny bibidia. Miankohofa amin'Andriamanitra,
Matahoran'Andriamanitra ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Ny afatra farany eo amin'ny fanambarana dia tsy milaza fa mbola ho avy ny fitsarana fa hoe efa tonga ny fitsarana. Zay ny voalaza eto. Efa tonga ny fitsarana. Miatrika izany fitsarana izany sika kehitriny. Ary farany izany alohan'ny hivirenan'i Jesosy eo amin'ny raony lanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:20. Apokalipsy 4:20. Indro afainga anao, ary eto amiko ny famaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araky ny asany. Raha maro ny olona araky ny asany tokoa no hatongavan'i Jesosy, dia tsy maintsy efa nisy fitsarana izany mialohan'io fiaviana io. Mazava izany. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:7. Apokalipsy 4:7. Reko ny altara nanao hoe, eny tompo, Andriamanitra tsy toa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Tsy manao fahadisoana anao vinanao vina Andriamanitra. Ny fitsaran'ny tany no mety anao fahadisoana. Fa Andriamanitra kosa tsy anao fahadisoana anao vinanao vina, sady tsy anaovana risoriso hoe, tsy azo anaovana risoriso izy. Marina sy mahitsy ny fitsarany, miankina amin'ny fanapa-kevitra tanterahantsika melohan'ny fiaviny ny mandrakizay atsika, noaviky noaviny tsirairay amintsika mandrakizay, miankina amin'ny fanapa-kevitra raisiny tsirairay. Tarika nosy ninonino natao niasantsika rehetrety hasaramba fantatrao fa hoentino tsarainary ny filibana iainanao nandavanao ny tompoty moefanosainininao ray andro isy valiny hoentino tsarainy anao e hifanatrika sainanao mivelatra miniavoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aukatsiwa dinunao fa takino tsisy pentina wentino tsarainy anao e hifanatrika miniray handray ny valeny nataonao
ilaiko ilainao ny manararoatra zao vanim-potoana fahasoavany zao satria rehefa mivoaka ny fitoerana masina Kristy dia tsisy fanapa-kevitra iovatsony avy ao fa zay tapaka atao mikasika ny tsirairay dia zay ny aminy mandrakizay. Zao ny vakitsika eo amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Zay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Zany no hitranga rehefa mivoaka ny fitoerana masina Kristy. Efa vitatra eo ny amin'ny tsirairay. Zay manao ny tsy marina dia anao ny tsy marina ihany. Zay maloto dia mbola eloto ihany. Zay marina kosa dia mbola anao ny marina ihany. Zay masina mbola iamasina ihany. Miantso anao Andriamanitra androany. Tiany hamonjy anao. Tiany haramonina aminao mandrakizay mihoatra noho ny zavatra rehetra. Zany no nomezany ianao ny afatra maika amin'ity anio ity ho an'ny andro farany. Mba hanekenao ny filazantsara mandrakizay. Hankatoavanao tanteraka azy. Irinony hanomezanao voninahitra azy amin'ny fomba fiainanao sy ny fihinanao. Andrasa ny fiankofanao aminy amin'ny mampamorona azy. Ary tiany ny ainanao amin'ny pahitsiana sy amin'ny pahamarinana mandrakariva noho ny fahasoavany mandritra ny fitoam-pitsara anankehitriny. Antsim-pakatoavana tanteraka anao rehefa n'Andriamanitra ho anao. Mba handiananao amin'ny fahamarinana, hialanao amin'ny fahatsoana. Miseho miariary ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ity afatra ho an'ny andro farany ity, ary mianjanja kosa ny fahatsoana izay tokony hialantsika angana. Zao no voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:4. Apokalipsy 4:4 ao anatin'ity afatra maika ity. Nisy raikody anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe: Rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana no ny fijangajangany. Irin'Andriamanitra niverenantsika eo amin'ny teniny, ny teniny madiodio tsy nisy fangarongaro, satria ny teniny ihany ny fototry ny finoana kristianina marina. Ao an'ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:17. Jaona 7:17. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Antso amin'ny fiankohofana ny antso alefan'Andriamanitra amintsika, satria resaka fiankohofana no ivo miady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy ary ho faranana amin'ny andro farany. Fiankohofana amin'ny Satana, fiankohofana amin'ny olombelona mety maty. Zany dia andosiro lavitra fa miankohofa amin'ilay lanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano. Zao ny vakitsika eo amin'ny Apokalipsy 4:7-10. Apokalipsy 4:7-10. Nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka andreny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohaka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofary eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Mampitandrina antsika eto zany ilay afatra, mba tsy handraisantsika ny mariky ny bibidia. Ny afatry ny Apokalipsy 4:7 izay entin'ireo anjely telo zany dia mifarana amin'ny famaritana vahoaka mahatoky sy mijoratra amin'ny farany. Mandeha ny fampianaran-diso, mandeha ny fanolanana ny tenin'Andriamanitra, mandeha ny antso iankohofan'ny mpitondra samihafa eo amin'ny tenany. Mazava ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Inona ny famaritana omeny ny tenin'Andriamanitra eto ho an'ny vahoaka izay hijoratra amin'ny farany. Eo ny 12 amin'ny Apokalipsy 4:12 mahitantsika azy. Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Tsy ny fitandremana didy ihany, tsy ny finoana ihany, fa izy roa indray miaraka. Andeha ro fitiantsika ny afatra entin'ireo anjely telo ireo. Ny Apokalipsy 4:17 dia miantso anao miantso ahy, iankohaka mipahary. Ny Apokalipsy 4:17 dia mampitandrina antsika tsy iankohaka eo amin'ny bibidia sy ny sariny. Ny Apokalipsy 4:12 dia maneho ny toetoetra ireo mpanara-dian'i Kristy marina. Fampitandremana antsika velona amin'izao andro farany izao ny antso alefan'Andriamanitra, mba hitandremantsika manoloana ny famitana lehibe ataon'ny Satana. Ampy ny fotoana nanosehantsika ny mpamonjy, tonga ny fotoana ndraisantsika ny famonjena
ialantsika tanteraka eo ambany vahoan'ny faratsiana miantso anao an'olo tena tanteraka amin'ny Andriamanitra tsy ny ampahany ihany ajanony hatreo ilay misabaka atoloro manontolo ho an'Andriamanitra ny fiainanao sao dia ny zava-dehibe indrindra ka saina ho ananana eo amin'ny fiainana no votsitra dia ny fiainana mandrakizay aza takalo an'ity fiainana mandalo feno faratsiana ity ny fiainana mandrakizay vakasa fotsiny eny no rivo taony ny aorinan'izay vo manomboka ny antsoina hoe mandrakizay ka aza takalo an'izany zay fafinaretana kely tsy mitondra fa tsy loza eto amin'ity tany ity indray andro raha nareny fidinany vidinentana teo amin'ny toeram-panjara anankiray ny mponina dia nilahatra vo maraina mba tsy ho diso anjara amin'izany fiainam-bidy goavana izany vo mangiran-dratsy dia fa lava ny laharany mpanao bazary tonga teo efa mazava ny andro dia nisy lehilahy nitsofoka tsy ampisalasalana na makivaky ny filaharana tesitra ny olona noho izy ireo efa nilahatra ela ny sasany toraka azy ny sasany kiasy tanana mihitsy ny sasany anao teny mahery vokatry ny ratra mafy nahazo an'ilay tovolahy dia nampidirinaingana teny amin'ny hopitaly izy tsy ela akory dia gaga ny rehetra raha nandrefa ilay tovolahy ny vonoinany dia tsy tonga hisongon-darana akory fa tonga hamontsena ahafahana manomboka ny fivarotana ireo etam-barotra mora vidy. Ny Baiboly dia milaza fa matetika isika manao zavatra tahaka an'izany amin'ilay tonga nokatra ny varavara-pahasoavana ho antsika lavintsika toerintsika ilay tonga hamonjy antsika tsy mangatam-panazavana akory sika eny toetra feno abibiana tokoa no asetrintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Impiry Andriamanitra no mandefa afatra feno fitiavana maniry anasoa ny fiainantsika nefa lavintsika izany satria toafahafa ny fomba hitondrany izany eo amintsika. Impiry Andriamanitra no maniry hanavotra nefa tsy ianaintsika mifandavana amin'ny fomba sy ny endrika samihafa. Andeha ho raisitsika mpitiavana ny afa-pamonjen'Andriamanitra. Andeha hanapa-kevitra isika mba tsy hanosy-botanana ilay mpanavitra antsika. Andeha hanatona an'i Kristy ka hiakohaka tanteraka eo anoloan'ilay efa maty nisy olo eloko antsika ary mitsangana mifona ho antsika eo ankavanany ray amin'izao fotoana izao. Hiaraka hivavaka isika. Ray izay ny an-danitro misaotra anao no izany afatra izany. Aza vela handalo fotsiny eo amin'ny sofinay izany afatra izany. Misy antony matoa nandrezany afatra izany izay androany. Tsy tonga ho azy teo amin'ny sofinay izany afatra izany. Mangataka anao izay hamelany eloka irehetra. Ka manomboka izao dia hankatoanao izahay. Hanome voninahitra ny anaranao izahay. Na eo amin'ny fiteninay na eo amin'ny fiainanay ary mba ho vonina isan'andro amin'ny fiavianao tsy ho ela eny amin'ny raha lanitra. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Tarika miora. Sakaizako barenao ve sany antsom-pitiavan'ilay tomponao ampandroso famandona sy maniry ampidirinao anatina lay tomponao miandrila ho aizianao mba miverena sakaza tsara tompo malala mitadiana zay lay onjany fanantenana.
lanitra manatony ilay mpiandry fenoatra ireo ferinao ho tsabokio ka ho sitrana voko izay naratra lay tomponao miandry ela ho aizianao mba miverena sakaiza tsara tompo malala mitadiana rehotanao zay nahazatra ndeha velao fefanandratra mialemenao sy reo kilema o avela Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.